zany anatin'izay sehatra ny fonaizay ihany isika maro ireo hetsika tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fahefapolo taona ny siny sampana tanora kristiany ao anivon'ny FJKM amin'ity taona ity no ankalazana izany isany amin'izany ohatra ny hetsika tanterahan'ny STK etsy anivon'ny synode party arivo avaratra. Ho fanamariana ny fahefapolo taonan'ny STK FJKM dia samy manokan'andro ankalazana izany ny synode party tsirairay. Efa maro ireo hetsika nokarakarain'ny fobe STK ary mbola misy izay endrika anamariana izany. Ny STK eo amin'ny synode party arivo avaradrano dia anamarika izany fahefapolo taona izany ka any talata volonondro no anamariana izany ny sabotsy 30 aogositra tontolo andro. Isy rindran-kira ankalamanjana atao eny talata volonondro amin'ny fotoana io ka andray anjara amin'izany ny antoko-pira ao anatin'ny STK synode party sy ireo artista efa fanta-daza toa ny Titiana Felaniary, ny groupe artistika ny mpitandrina sy ny maro hafa koa. Sampana tanora kristianina atao anatin'ny synode party arivo avaradrano dia hanatanteraka ny lasim-piofanana amin'ny zoma fa 7 ny volana aogositra sy ny sabotsy fa 3 ny volana aogositra ho avy izao. Ny mampiavaka ity lasim-piofanana ity dia tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny fahefapolo taona ny STK FJKM. Koa isika STK atao anatin'ny synode party arivo avaradrano dia fa nanokana ny sabotsy fa 3 ny volana aogositra mba hankalazantsika izany fahefapolo taona ny STK FJKM izany. Ny endrika iray namariantsika izany fotoan-dehibe izany dia ny rindran-kira lehibe ankalamanjana izay ataontsika ao talatan'ny volonondra eo avaratsena. Io rindran-kira lehibe izay ataontsika io dia andraisan'ireo antoko-pihira atao anatin'ny STK synode party arivo avaradrano ary isany koa ireo mpanakanto izay fanta-daza handray anjara amin'izany tahaka ny Titiana, ao ihany koa Felaniary sy ny hafa ihany koa. Koa dia manentana antsika mba samy ho tonga maro isoratra anarana ary ho tonga handray anjara amin'izany rindran-kira ho fankalazantsika ny fahefapolo taona ny STK FJKM izany. Tsy ny STK atao anaty synode party ihany no asaina fa ny kristianina rehetra, ny vahoaka rehetra tsy ankanavaka dia asaina amin'ny sabotsy fa 30 aogositra io ao talata amin'ny volonondry tontolo andro rindran-kira ara-pilazantsara lehibe izay maimaim-poana moa izany dia manantena manentana manokana ny STK rehetra atao anatin'ny synode party arivo avaradrano mba ho tonga maro indrindra fa ny STK manodidina ety amin'ny fahatry ny talata amin'ny volonondry mba handray anjara amin'izany fankalazantsika ny fahefapolo taona ny STK FJKM izany sabotsy fa 30 ny volana aogositra ao talata amin'ny volonondry. Dia antenaina fa ho tonga maro ireo mpikambana STK avy ao arivo avaradrano mba hiandray anjara amin'izany lasim-piofanana izany sady fankalazana ny fahefapolo taona ny STK FJKM. Ny olona rehetra tsy ankanavaka no asaina amin'ny rindran-kira io ary izany no anaovana azy ankalamanjana tsy misy raha toa ny vidim-pidirana. Atretan'ny kitoko lasitoko vavy ny vaovaontsika tamin'ity takarivan'ny asabotsy ity aoriana n'izao fampalalam-baovao zao aza diny manaraka ny fandarana mahenika hitondranantsika ny zava-misy na ny eto an-toerana izany na ny any ivelany mame fotoana anao ndraiky kosa ny tena koa manaraka indray felomartopo.